Zavatra raitra, zavatra tsara. Ary hitanareo fa tena zany ny zavatra ataontsika ny teneniko hoe mba tsy ho atao anaty lohantsika foana hoe resin'ny malagasy mahantra ny Madagasikara fa ho asehontsika an'izao tontolo izao hoe miezakitsika mandrositsika ary indrindra makany amin'ny modernisation na ny fitaovam-pitaterana na ny toe-tsaina na ny asa rehetrarehetra zay ataontsika eto Madagasikara. Raha fitaterana ihany no resahana dia tsy ho ela dia efa andeha ihany koa ny train urbain, tsy ho ela dia efa andeha ihany koa ny téléphérique efa manao andrana ry zareo ao, ary efa andeha tsy ho ela ihany koa izany. Ny téléphérique moa ny zavatra mahasamihafa anazy kely tsy maintsy misy olona eo amin'ny 10,000 eo koa tsy maintsy recruter dia tsy maintsy former fa tsy afaka tonga dia alefa fotsiny ohatran'izao dia tsy maintsy apetraka daholo zany zavatra rehetrarehetra ary indrindra ny herinaratra izay hitondra ny téléphérique ihany koa dia autonome, zany hoe tsy miankina amin'ny jirama fa maleo tena manokana ohatra ny G2 zay ho ataontsika ihany koa tsy miankina amin'ny jirama fa misy groupe manokana mitondra ny G2 sy ny zavatra rehetrarehetra zay iseho eo amin'ny lac Arive. Rehefa miresaka lac Arive ihany tsika dia zay ny teneniko hoe makalaza ny fetim-pirenena zany tsika dia eo no anerana ny ampom-pirenena ny tsirairay avy. Noho izany zany nisy ataratsika ny reto bus reto Barsoara Kotomanga araka zany feo zany izay no vahintsika amin'ity maraina ity. Izy moa zany dia mpandrindra ny randrana syndical zany syndicaliste mazava loatra ary ihany koa dia isan'ny tompon'andraikitra ao anatin'ny mpiara-mitantana an'ilay ataontsika hoe valabe ny syndicat zany na ny SSM Solidarité Syndicale de Madagascar. Mazava loatra zany fa manodidina tontolo ny asa ny tena isan'ny bana kanefa zany dia mahasahana zavatra maro rehefa miresaka asa ianao. Misy resaka politika zany ny asa, misy resaka fitantanana zany mahakasika an'izany ny fiantraikany, misy resaka toe-karena zany satria rehefa ny toe-karena sy ny asa ihany koa dia mifanjohy eo zany rehetrarehetra zany fety zay koa eo ihany satria amin'ity rehefa avy eo ity zao isy fitokanana tsangambato etsy Analakely etsy amin'ilay hoe tsangambato ny 2020 taona ny fahaleovantena ny filohan'ny republika mihitsy ny tarika ny lanoniny eny toerana tsy nahazo fanasana kanareo. Ino moa zany tsy nahazo aloha fa le zavatra tianao tenenao anatin'izy le izy kosa raha mijerytsika tena hoe maso mahitsy fomba fijery nay azy zany ao anatin'izy ohatra ny tena raha manao ohatra ny karaha tototanisa kely ianao zany tena isan'ny tena efetondrana tena na tia fety zany tena tia fety fanambarany koa zany fa sambatra lizy savez événementiel zareo ka misy eo anatin'le hoe rehefa sambatra nge dia mba miendrika esehona zany ny fety mety manampy an'izany rehetra zany iverenana iny fa teanoan'le resaka maty zany satria marina aloha fa roa volana latsaka zany zao nisy n'le ray Mey iny mbola tsaroana eto zany na dia hoe tao anatin'ny fahasarotana eny ary no nanamarianareo nareo moa ny resahana fa nareo zany natokeny mitariky fa ny mpiasa voakasika izay daholo ny mpiasa rehetrarehetra tao anatin'iny dia nisy le endrika fitakiana ihany moa zany le izy hoe satria nandehabe moa zany tamin'le hoe efa sambatra na dia hoe tsy mihinana caviar ary le gazy mba sambatra amin'le 100 euro zany dia nivoizina be vahiniko teto moa i président ny SSM Herzo zany tao anatin'le izy dia mbola namafisy le 100 euro ary hoe fitakiana 300 an'ny mpiasam-panjakana zany fisondrotana satria efa fotoana lava koa zay efa fotoana 3 teo zany zao ny tsisy zany fisondrotana karama zany aiza zany mitohy an'iny zavatra iny amin'izao fotoana izao nijanona ao ambavy ny samy misy fitohizana fitakiana tsy haiko tamin'ireo ino moa zany raha mantaditany rehetra zany ny anivony ranona syndikaly nanana an'iny le fitakiana manokana iny le hoe nenay le $10 mety manontany olo tamin'ireny moa zany le misy nama ino tsy manao 5 heures barsona koa dia efa sao dia mba mifoka miafina ary barsona zany ahoana ary ny amin'izao aratsika izy reny la mbola tsy mandray $10 isan'olona isan'andro akory dia anentsika $10 ozy mahatonga anay nanao an'ireny zany raha mataditsika tamin'ny 2014 tsika tamin'ireny le tolona be reny tamin'ireny tsika hoe karaha mamahavelona dia tamin'izay nefa nanonona nisy fanadidina na
niarana tamin'ny efesa misy ary tamin'ireo fotoanandro reny hoe ray tapitrisa eo tamin'izany a fa rehefa nanao any karaha mafarany ambany miresaka eo tamin'ny farany ambany fa rehefa nanao fanadihadiny zay tateo tamin'ity taona ity zay efa naheno eno sady le hoe hiakatra le seuil na pauvreté de zay nato iny rehefa fatapatatra iny zavatra nahazo vovomomba an'iny de any natonga anay nametraka an'le hoe raha izay isika mieritreritra hoe mamiratra ary zay koa nambaran'ny préministre mamiratra ny mpitarika atsika eo amin'resaka fitariana dia tsika zany tsy tokony ho apetraka ao anatin'ny firenena ilay mahantra fa tokony amin'ny revenu intermédiaire de raha revenu intermédiaire le 4,2 fa tsy 3 ny seuil na pauvreté de mahantra andrina zany de zay no mahatonga anay hoe raha izay isika amira indrindra ho hitondra ny troika tsika afaka ray volana mahery eo zany mba tsy hoesoeson'ny afrikana tsika raha zay ny aro lazana de alohatsika zany mba mametraka an'izay hoe anelanela ny efatra faingo rosy ny $10 de aloha miaigna amin'ny $10 zay fa somary de ny fanontaniana zany zao efa acté ve zany zavatra ny tikitonena zany hoe nisy proposition de tsatra proposition de loi nisy dinika ny rahana tamin'ireo tsaiko ohatra hoe ny ministère-pia ny fonction publique na tany amin'ireo ataontsika hoe ny parlement zay mbola anaty fivoriana moa zareo na efa hamarana ny fivoriana ara-potoana voalohany nisy firosoana ve zay kotomanga sa mbola mijanona aminareo ataontsika hoe konokonona ty amin'ivon'ny syndicat zany eo anaty hatramin'izao zany le nitondrana an'le izy zany le hoe fitakina dia miandry an'le hoe inona ny réaction ny tompona ndraiky zazena nivoizana an'le izy satria ty fantatsika tsara fa am'izao tsika tamin'ity volany ty fa manomana sady le fety izahay eto ivondrana syndical moa le nambara ny préfet tamin'ireny fotoanandro reny arahana manokana raha maso manokana mandeha ny resaka am'izao le hoe tsy misy azo hetsika atao mihitsiny dia napitaina ny afatra zany am'rehetra hatrany amin'ny somambaoko resaka amin'ny somambaoko zay manapita hoe ty zao ny antony mahatonga anay mametraka ny fitakina $10 iny ao anatin'izay rehetraretra zay kaka moa zay tamin'ireny andro reny hoe lasa tsy hoe manambany ny resaka hoe fanaovana lalàna hafa koa ohatry hoe toka gasy hoe lany andro amina toka gasy hoe tsika zany hoe tsy notina service fotsiny na lalàna mivoaka any amin'ny gouvernement de mivoaka zany mila andaninandro any amina resaka parlementaire mihitsy fa maninona tsy kitihana ty resaka momba ny terena ny fanjakana ikitika loi de finance afahana mijery hoe ahoana ny andranasarana ny afany ny gouvernement ny laclé mihitsy hoe tsisy elefera mandeha am'ty zay mihitsy ny mahatonga any mametraka sady nefa fantatsika tsara zany am'izao fantatsika tsara am'izao fotoana zao hoe ny fiainana rehetra zany miakatra daholy tia zany tsisy zany eritreritra mihitsy zany ny fanjakana am'izay le hoe ahoana ny ijerena ny mpiasa tsisy finotakarama ao anatin'izay raha zany naovany an'le izy de eto amina hoe raha isaka tohitsika jerama zao iny le jerama iresaka andregna amitsika rehefa aveo le hoe hatrany amin'ny farany taona tsy maintsy misy ny délestage zany efa tsy manana vahaolana zany ny fanjakana ho any io tele nefa io tena isan'ny sorsa fijaliny ny vahoaka sy ny mpiasa am'izao fotoana zao eo no mahatonga hoe zahay hatramin'izao ny hitanay zany manidy an'lay fampiresehana anivondrandrana syndical daholo ny ratsana reny ratsa mangaika rehetra zay no manahirana sao de efa mivaty atoko kosa le randrana syndical de mety efa hoe zay le atoko resako hoe sao de efa lasa parti politique zay mihitsy mahagaga ao anatin'zay zay hoe raha matadidy ny olona rehetra ny fanjakana ny nametraka anay itovy am'ireny tamin'ny 3 tamin'ny andronay sur professeur Samy le nanatitra nitondra vahaolana de lay vahaolana indray no ilazaina hoe aizara zany lasa mpanao politika very zalahy reto lasa ohatran'ny nandronanareo mitarika fiokona miaramila indray zany mahatonga zany hoe ny any amin'ny fanjakana zany no mametraka anay ho am'izay anjaran'izay tsy maninona zay anaovany azy fa izahay eto anivon'ny syndical de mijanona foana ao anatin'izay fomba fijery ty politika anay ho an'ny tontolon'ny asa fitsinjovana ninonina ary zay ny tsara fantatry ny rehetrrehetra rehefa misy ny stratégie ho an'ny fampandrosoana ny tontolon'ny asa de tsy maintsy misy rafitra ao manatateraka an'izy rehefa aveo zay le antony tsy maintsy ifandraisana zany amin'ny resaka politika satria rafitra zany resaka momban'ny vola mety hoe mpiasa-panjakana moa tena voakasika izy satria efa mandeha tsikelikely zao mikasika nytony hoe conférence budgétaire ahafahana io moa zany dingana handrafetana ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona ho avy zany ny andro efa ho avy ny
loi de finance initiale rehefa tokony amin'ny fotoam-pivoriana amin'ny volana oktobra dia tsy maintsy efa mba misy zany somba occasion anankiray indray mety anaovana roa atsisika mba ahafahana mikasika anatsarana anatin'izy fa hiditra amin'ny actualité tsika aloha ry Barson Rakotomanga fandraisana toa le jirama mbola iverinantsika izy fa somary nanaitra kely ihany zany ny rano vaovao nanaraka vaovao ary ny mpanao gazety tato amin'ny Top Radio moa zany nanaraka an'le tranga ny événement tery amin'ny Novotel tamin'ny farany herinandro teo. Knapsa moa zany ny tompon-draharaha tao anatin'ny lizy satria misy karazana tolotra vaovao zany aton'ny Knapsa rehefa mba manaraka ny teknôlôjia moa zany lizy fa marina fa hoe ny ministra Pia dia isan'ny tonga tao sy makasika ny asa sy ny asa matsaka fa miresaka Knapsa dia amin'ny privé tena marina satria izay no mpandola Tsakemboka ao dia tao anatin'ny falaisam-pitenenana maro samihafa nisy teny za aloha tsy mihevitra hoe tsiropaka lizy fa tena izay misy angamba nefa zavatra lamina any ambadimbadika any Barson Rakotomanga ny amin'le hoe mety be amin'ny fanjakana zany le fihetsiky ny Knapsa amin'izao fotoana izao fa dia raha ohatra valio dia toambali zany lizy raha ohatra zay no malaza ny lizy hoe ny ianao nahita ny lizy ny analizy ary naheno ahoana ny nandraisana roa an'iny ataontsika hoe kabaran'ny ministra iny zany raha iny le Knapsa moa zany raha hoan'ny olona rehetra mpanaraka ny randrana syndikaly dia raha amin'le teny mahitsy moa zany hoe cheval de bataille-nay io Knapsa io atria tena sarotiny izay eto anivony randrana syndikaly ao anatiny satria tsorona ty amboloha tsisy volam-panjakana ao fa volan'ny mpiasany ao ny mpampiasa mandrotsaka an'iny noho iny mampiasa azy zay mandrotsahany mpampiasa an'iny aloha fisokan'azy statut official tamin'ny tamin'ny andron'ny Covid dia lay fanomezana volana mpiasa dia hoe averina tsikelikely firy ny voakasika firy ny fandanina mbola tsisy hatramin'izao satria mba mety malina ny rehetra mahafantatra mpandola Tsakemboka mila mahafantatra sady isan'ny taky an'ireny ny randrana syndikaly zay mihitsy raha mataditsika nahazahoany randrana syndikaly an'le hoe premier prix ny meilleur défenseur tamin'ny 2020 isan'ny fitakinan'io hatramin'izao tsika aloha tsy nahazo aloha nefa misy solotena mpiasa ao valo zay tsy indrindra tsara ho an'ny mpanaraka valo ny solotena mpiasa ao amin'ny conseil d'administration Knapsa eo tsika rany jerikely an'iny fotsiny tsika tsara le manaraka teknôlôjia isorana ny mpikarakara rehetra amin'ny Knapsa ao anatin'izay fa ny zavatra zay moa zany le mahaty amin'ny mpiasanay ny zavatra manahirana tao anatin'iny dia hoe fa maninona no ny mpampiasa zany dia tsy mandoko cotisation izy droit-na mpiasa zany le tsy aroany dia angalana influenceur 700 mihitsiny andresy lahatra resaka zo le resaka eto anaovana tamitaminy any amin'ny resaka hoe fandrotsahany reny ny zoan'le mpiasa karakaran'le mpiasa fa maninona zo le resaka eto zany fa maninona ny hoe ilana influenceur andanina vola be zay aloha tsy miombokevitra zay ve zany natonga an'ireny natsangana reo filakevim-pitantanana nitokatokafana mato-ministra teo reny satria nanaiky an'izay ve ho anay loatra inona le andrasan'ny mpiasa sy ny syndicat amin'ny Knapsa zay ny tokony anontaniany rehetra dia ho teneniko androany aloha voalohany ny andrasanay rehetra dia hoe raha tsy mandoa Latsakemboka ny mpampiasa dia midebra mitady moyenne ny Knapsa hitoy hatrany ny Knapsa zany miavansy ny zoan'ny mpiasa izay efa mpikambanao ao an'izay satria ny zava-misy amin'izao raha vao tsy mandrotsaka ny mpampiasa dia tapaka le zoan'le mpiasa zany misy maromaro na ny be voka ny volantsara reny retetrareny ny accident travail sy ny tarany reny tsy tokony tapahany Knapsa mihitsy ny reny rehefa mpikambanao le orinasa mandrotsaka le mpiasa zany dia antsara ny Knapsa manery any n'izay mpampiasa any zany ny andrasan'ny olona teo andrasan'ny mpiasa fa tsy zany resaka hoe influenceur anetana mpampiasa satria ny Knapsa raha teo dia tsy hoe institution tokony hoe hanao bénéfice be makataka makary fa tokony ny tombotsoan'ny mpiasa no tirena ao anatin'le izy dia faharoa ny andrasan'ny mpiasako tao anatin'le izy ny andrasanay mpiasa sy anatin'izay dia le hoe ny fahazahoana volanjaza amin'izao alefa makany amin'ny mpampiasa
mbola aodiody ampidia aody mpampiasa aloha le vola iny zay vao omenan'le mpiasa ndray rehefa avy eo le mpiasa amin'ny zay mba nieritreritra hoe satria fa manao teknôlôjia mba tonga de mirosaka any amin'ny iny ty izy any amin'ny volan'ny mpiasa any amin'ny telefôna any any iny rehefa avy eo tonga maninona tsy zany natao zany le rasanay ho anareo filakebitatananao reny e tsy mendry tsy ny hoan'ny mpiasa tsisy zavatra vokatra ho an'ny mpiasa ny nataonareo teny amin'ny hôtel allo sasany randrana syndikaly miteny an'izany nandeha tany ne nisolo tena anay satria nahazo fanasana atsainay le fanasana de nakeny zay fa tsy mety aminay zany hoe zany ve ny konokonononareo tao normal be zany raha izany no konokononony zareo satria zany filakebitatanana am'izao ne niainga tamina dérogation efa tsy mifanaraka amin'ireny zava-misy efa lany andro efa lany tena hoe tsy mifanaraka nanaovana dérogation izy nanaovana dérogation tamin'ny 2022 de amin'ny septembre zao tapitra mandany reo de fa mavaka-peo indray ny ranara syndikaly hoe note de service indray ve sano anaovana délégation manaraka indray manaraka an'io satria hatramin'izao mbola tsisy ny décompte ny comptage na resaka ny solotena mpiasa hatramin'izao mbola tsisy de zany tsy ho vita ao anatina 2 mois io de eo zany nitodiranay any amin'ny ministère inona marina tena eritreritra ministère ao anatin'izay zay ve le hoe filaminana atao ohatran'io tsy mandeha araka an'izay laon'io ve ny tontolo hitantanana ny mpiasa ao anatin'io knapy io de tsy any zany fandaniny pony reny zany hoe ny fandaniny pony reny zavatra natao teny amin'ny hôtel reny satria ny olona zony resana anetana mpampiasa ve de andala itadiavanao influenceur io manina tsy diavinao ahoana ny afahany ny mpiasa mandray vatana ny volan-jasany raha tapaka ny lasaky ny mpampiasa tsy mahalolatsak-emboka de miamponikinapitra ny tokony miavanse zay no sany nanairana kely tamin'le kabary ny ngatale généraly aloha le niteny hoe misy an'io le tombony kely io lazay ny kely zany mifandanina zany de misy ampony akoatran'le fandanina kely io izy de iteny sady antokolaka amin'ny mpikambana ve izy hoe tsy isy mihitsy ny fanaovana ny fandraisan'ny zokolona isam-bolana io fisondrono io tsy isy zany zay ve nytino tenena satria tsy maharaka indray ny vola amikinapy sa fa lanilanina foana amin'ny zavatra tseroa zany manahirana anay faharoa ny mikasika ny kabary dramatomnisy mety vontorona moa zany namana sasany maheno an'ity hoe tena gaga zay ao anatin'le hoe mifamaty ave le kabary sa ahoana le hoe matoky ny knapy sa anapo ny fanjakana amin'ny fanaovana ny ty le hoe omena fehinara sosialy ny mpiasa valeo te tsika zakozarakara atao azy zany fa maninona n'izay nizy fa tsy ny mpanjakana ny tokony anapo ny knapy sa anatanteraka n'izany rehetrehitra zany fa manjary le volany lefa mpikambana aniny ao ahoana ny karakarana lefa mpikambana zay te hiditra de miditra izy de ampin'ny fanjakana izy mba hanampy any ao fa tsy hoe ny atony ray no alaina hikarakarana ny reny hiditra reny aza atao an'izany zay le no manahirana anay amin'le io lesaka filakebitatananao reo hoe mitondra ny tena mitondra ny feon'ny mpiasa very zareo sary fa tonga ao de tratran'le ino no ainareo zany atale satria raha milatsika hoe miezaka ny knapy sary am'le institution io zany anaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia zany hoe raha ny tokony izy de hoe le tolotra me manakaiky kokoa ny olona mba hoe anamavanana fahasairana mety filaharana ina fa mba fa hoe amina application anatin'ny finday sy ny ordinateur sisa de fomba vita fa nefa zany ary ambadika ka zay maka ny tokoteny hoe inona ohatrany hoe tsy tombony loatra tsisika tsy misy tonga de mahitsy zay zany ao anatin'le izy fandaniny reny satria tokony zany asan'ny mpampiasa tsy maintsy zay ny lalàna tsy maintsy mandrotsaka de tokony harotsany azy tsy mila influenceur efatra mbi folo zany vola be ny lany zany influenceur zany tsy mila an'izany tenenina fotsiny zany avoaka de lefa manao note de service makany ny knapsa milaza amin'ny orinasa de efa miainga contrôle mandeha ny contrôleur atao inona fotsiny contrôleur ny knapsa reo lanina vola fotsiny antanina vola fotsiny reny no tokony mandeha any fa tsy ny influenceur ny ilaina de mandeha avy hatrany zany zay mana critique amin'ny critique an'ireny mihitsiny ireny de tiry anankiray le hoe zao na eno nahazo ny directive moa zany sa hoe tondro avy amin'ny président
karaha fa tsy ahony a tsisy volam-panjakany fa maninona ny hoe président no miteny hoe 10 alina ny zokiolona de arahany zany tsy de mba diso kosa le izy zay no mahasarotiny an'ny randrana syndikaly ary zay no hitana hoe arira rano ministera io le resaka représentativité syndicale tsy diranay ao anatiny satria zay tsy anaka an'izany hoe président manofy any na mieritreritra de andohandro ameo any zokiolona zokiolona de anaraka an'izany conseil d'administration sao de nisy fiovana koa zany tany mety hoe mba misy sata miovana ohatran'izany fa mety hoe tsy naraka ny randana syndikaly le sata miovio mba ahafahany fanjakana zany ohatra mantsy tao anatin'ity fitondrany tamin'ny teololokely hoe ny fond d'entretien routier fer zany nafatarana izy de miova fond routier de ataloha zany hoe ny secrétaire mpanatanteraka ny fer dia mandaa fepitaona iasana efa taona tsy azoko tiana fa rehefa novaina le sata hoe fond routier izy de ministre tonga eo afaka manendrina manova le de mitovy an'izany koa zany jirama koa zany le hoe miova sata kely ndray jirama zany karaha izay fandehandra de mba hatratra an'izany karaha vo izay zany de mbola diso ihany knaps satria maninona ny ao anatin'ny siteny zareo tokony soratany ao anatin'ny site zany zay ny le hoe efa miditra ao anatin'ny teknôlôjia tsika ozy zareo teo de zay le izy tsisy ao anatin'izany tsisy ao de raha miova zany zay no mahatonga anay hoe karangaza atao ohatran'io ny tantanana an'io aleo atao mazava hoe inona leo atao am'le izy hoentina makaiza ity tontolo fiainana sosialy tena mbola manjavozavo aminareo afa ny tolotra omena fa le zavatra afa ny zavatra tenenina moa zany resako sy ny tolotra omena tsy zavatra mampiahy aby dabe tsy hoe zavatra mampiahy fa tsy makany amin'ny tombotsoan'ny mpikambana ny mpiasa ilay andanina vola be zay tonga de mahitsy ao anatin'le tsy makany amin'ny tombotsoan'ny mpiasa zany fantotsahana zany zavatra tsy maintsy zany ohatra ny fantoavana ny irsa fa maninona zany ny arian'ny fantoavana ny irsa tsy maintsy mandoa foana amin'ny mpampiasa satria matahotra amin'ny fanjakana fa ato ve satria mpiasa ny ato de tsy raha rahina afaka tsy aloha io lesy mifanaranaraka amin'ny mpiasa ny knapsa vidany fotsiny de tsy mipotra ny mpampiasa de tsy miteny ny knapsa nefa fa nampitombona indray zao ny fahefan'ny inspection travail tokony miady mafy zany ministère mampiasa an'ireny mijery an'izany rehetrehitra zany atao inona fotsiny zany zay fampitombona zay ny ilazanantsika hoe tena misaotra amin'le fanaovana ny teknôlôjia vaovao manaraka an'izay tsika tsara zay fa kosa endriko kely tsy mamaly ny tena filan'ny mpikambana ny mpiasa sy ny zokiolona na zokiolana tsy mahavaly azy reny zavatra reny satria mbola le isa telo volana ihany reny zao le nomena le $10 tena resaka $10 tsika da $10 ame président le zokiolona io ele ndray mipoka ile $10 ndray mipoka ny tsy mba hoantanina ny hevitra reo ihany ty zany satria isany vaovao malaza ary molady hevitra be ary miteraka fitaitainana mihitsy ny mpiasa sy ny fianakaviany zavatra hitranga na mitranga na hitranga eo anivon'ny jirama misy hatrany amin'ny arivo mahery eo amin'ny 7 sy 10 eo zany ny hoe mpiasa esorina moa zany zay mety sy indray mandeha izy fa zay eo zany no mitranga hatramin'ny 2028 efa mba nisy dinidinika ve firaha mifanakalo hevitra ve ny antonantony mahatonga an'izany sy ny mety hofetraka an'izany teo aminareo samby syndicat satria misy syndika maromaro koa eo anivon'ny jirama Barson Rakotomanga ary inona mety ataontsika hoe mandraisanareo an'izany satria lizy zany raha ny tena marina de noho nylay de ataontsika hoe tery agnamy zany avy amin'ny mpamatry vola mahatonga an'le aty amin'le compression aty amin'le effectif iny moa zany zay eto nivoranana syndikaly misy membranay ao anatiny io zay zany mety sy mpitarika syndicat jirama tsy tezitra amiko atsaoatsy le ambarako hoe hatramin'izay zany io resaka andraikitry ny syndicat ao anatin'ny jirama indraindray lasa mijanona fotsiny ho any amin'ny tombotsoan'le mpitarika de rehefa milamina de mandringina milatsaka tampoka nefa ty fivovakevitra ty fivandrafitra ty satria lasa société anonyme zao ny jirama mikoropaka daholo am'izay rehetrehitra isy ny restructuration de teneniko amin'ny namana zay mpiaraka aminay hoe tsisy tokony mampatahotra ny restructuration aloha aloha afantatra zany satria tokony mivoaka zany fiche de poste ny tsirairay avy
raha misy hita kosa satria zay zao maheno hoe misy olona ao a le lazainy zareo ao ihany hoe tsisy sans portefeuille tsy misy asa akory nefa mandray vola nefa tsy ovy reny tsy ampiasa majinijinika fa mpiasa ambony de zany isan'ny mandany vola ao anatin'ireny reny kosa zany tsy olana mihitsy reny atao amboary tsara fiche de poste de ny zavatra anankiray tena somary amezany atsiny amin'ny anambarany ministry ny vola iny moa le hoe tonga de mampitahotra be hoe isy ny fanasorana mpiasa fa maninona ny atao an'izany fa maninona le mpiasa foana zany no tonga de ampitahorina tratravarana ampitahorina ao anatin'ny vao manomboka mihitsiny tsy voatery manala mpiasa ao mijirama zany tokony tombo ary reo satria tsy ampy ny olona raha manatanteraka ny asa ao nivon'ny jirama le tena manatanteraka ny resahako za tsy miray itskombakomba amin'ireny le hoe mody mitaritarika syndicat fotsiny makariva tsy miasa akory fa manambaka vahoaka fotsiny tsy miombona kevitra amin'ireny fa tsy ampy ny mpiasa ny jirama misy mpiasa ny jirama ao miasa tena 24/24 sahirana mihitsy sy tsisy mpamtsimba misy mpanolo tena misy zany fantatray de izay nilazaina hoe maninona no tsy rely avoaka te stratégie anaovanareo efa nataonareo société anonyme io efa nataonareo tsokosoko tany misy tsy mahalala akory ny mpiasa misy mahalala akory ny mpitarika syndicat ao anatin'ireny fa zay namanamana ny tany ambony tany de nahafantatra de mipoka izy aveo de eo am'izay inona le tena takin'ny mpiasa ary zay tsara fantatry ny rehetraretra raha etan'ivondrana syndicat misy ny fifanarahana imbonana ny ao convention collective ninino resana na aminao restructuration ary ny fanjakana de mazava loatra tokony jereny iny rehefa aveo hoe tiany convention collective fa tokony mazava zany fiche de poste ampiasa tsirairay ao anatin'le izy ary tsy azo eritreretiny zany hoe eritreritra mpandroso ndray mandeha ny jirama avy atsika de eo ahena mpiasa mifanohitra any zany nefa ny filana herinaratra tokony mbola itombo be tabe satria Madagasikara midadasika fa sotrany le nitenen'le tompona andraikitra ambony anankiray niteny midadasika Madagasikara de ela vao mandroso vao asaritra mpandrosona tsy zay midadasika Madagasikara mila mpiasa ny jirama be tabe zany tsy tokony isy fandroana zany ao tokony ho ampitombona raha ny mpiasa ny jirama fa ataovy mazava le fiche de poste de ataovy mazava le stratégie développena an'le izy ao anatin'izay rehetraretra sao de mety hoe nisitra moa mbola tsy niteny ho tonga any amin'ny privatisation le izy ka sao de any amin'izany koa mahatonga le compression hoe raha ohatra ho raisina ampitatana tsy miakina satria fa isokatra zany zao le petrabola ao anatin'le jirama io de mety ho zany koa mety mahatonga ninona resahany any zany rafitra ambony zany no resahany zareo tsy mampaninona ny mpiasa zany fa ny apetraky ny mpiasa de hoe aza tonga de ny mpiasa no ampitahorina hoe roasina ny mpiasa Madagasikara tingeza be ty mbola petabe zany tsy misy jirama ko maninona ny mpiasa raha itenena hoe aparitaka etakeraky Madagasikara ny mpiasa ny jirama ifanaraka tsara amin'ireo filana isaky ny faritra rehetrarehetra reo de manaiky zay fa tsy tonga de ampitahorina ny tsy fahaizanareo ao anatina fitantanana sy fandrafetana ny stratégie sao de mba zay ny tsisy sao de tsy hay le stratégie tsy manana an'izay tsika de andao mody ny mpiasa ny akorotana zany lohan'ny mpiasa de ho misy mpitarika syndicat sasasany ho taitaitra de andaonao zao tsika anao an'izao fa tsy mandinika tsara hoe aiza daholy zavatra tokony ataony syndicat am'izao de le hoe miaraka manoratra ny le fiche de poste ty le fa samy manolotra ny fiche de poste ny tsirairay avy de miaraka amin'ny convention collective le fanarahana imbonana zany tokony tohanany zao manaramaso akaiky an'io zany nareo syndicat manaramaso azay mahatonga anay androany iresaka kely an'io mihitsy ny arisorana nareo ato amin'ny toporadio ahafahana manaparitaka an'izay feo zay alalan'ny olona rehetra manaraka an'io jerama rehetra misy olony ranara syndikaly ao ao anatin'izay tena tsy ampy averinay foana tsy ampy ny mpiasa ny jerama manateraka ny asany fa mila mazava tsara ny fiche de poste sy ny stratégie ho an'ny redressement zareo io mba avy tena hoe mahanerina tsara ny jerama eraky Madagasikara sitika fainy kely de anaraka ny antsotsika raha ohatra ka misy mpieno tena anjara ihany koa anatin'ny fifanolozan-kevitra sy ny tafa miaraka amin'ny vahiny eto ary eny ary mbola ao anatin'ny dinika sy tafa miaraka amin'ny vahiny Barson Rakotomandra Manga orandra syndikaly efa misy antso vonony ao ambady eo zany te ifandray amintsika ihany koa miaraba tompoko miaraba eny ary miarabe mamerina misorana anao raha isaky ny vahiny tana tsy voapetraka mihitsy fa anjany fa zao moa
eto dia tsako ihany zao le fantarina ity la mipiasa anaty dia misy dia le piasa mateko nefa natolatsaka eto dia ohatrany hoe makaiky azy zany le piasa rehefa ao amin'ny klasa ny piasa fanjakana nefa rehefa avoaka rehetrarehetra dia mahazo an'le atao hoe pitsikizy fa mipiasa amin'ny priveto tsy fantatro hoe mahazo an'izany dia sa tsy mahazo an'izany dia zao le fantany raha maty alohan'ny fotoana lay piasa izy mandolo natsakena dia makaiza zany izy ireo ny tena momba ambotanjaza izay tsy varay ara-dalàna tsy tena marina zany ara-dalàna itsony satria ohatrany hoe efa piasa koa ny mandoa an'ilay latsakembona tokony alohan'ny piasa any amin'ny klapsa fa lazay hoe alay itsiny eo amin'le karaman'le piasa moa dia lazainy avy voalohany tonga ny fotoana naretrreten'le olona dia vosoratra ianao zay ka tsy nandoa latsakembona dia ahoana marina zany mahazo an'ity piasa ty raha atao hoe misy ko nefa ny tonga ny amin'ny volan'ny knapsa zay tokony mba tsy tokony piasa knap tsy hoe piasa knap fa ireo piasa madinika hoe tsy tokony mba hisitraka azy nanovakin'iny nanovakin'iny satria ny karaman'izao nge raha voarina amin'ny karama rehetra azy vazana karama varymatsaka ihany kanefa zay moa no lalàna fiandehaza dia tsy maintsy tena hoe zay ary ka ny zahatra tena mba hitenenako mihitsy any dia hoe inona tena le fanazava-kevitra eo moa tsara be izy hoe tsy makany amin'ny tombontsoa mikiapa mihitsy a dia zavatra eritreretin'ireo mpitantana knapsa reo tena tsara be izy ary zao manao vao mitondra fanjakana zao hoe rehefa tehitika hoe izy dia midikao a dia izany no tena hitako hoe fahavazana ho an'le piasa madinika saotra toko ny misaotra ny ray aman-dreny ametraka fanontaniana ny anankiray mikasika an'ilay hoe raha maty aloha ny piasa dia mazava loatra misy any fikajiana ny compte eo amin'ny nivon'ny knapsa ho an'ny ayany droit moa le filaza azy zany manao compte zareo rehefa aveo zany raha misy ny zavatra trango ohatran'izany dia entina dolo ny dossier rehetra dia mandeha keny anivon'ny knapsa ny mikasika an'le resaka le hoe tsy mahafeno cotisation dia zay lalàna lalàna ao le telo amby folo isan-jato iny iny moa le tenitenen'ny tanora hoe lanim-boay lasany knapsa ao iny fa le ray isan-jato ihany no averina any aminao iny no averina any aminao zay ny lalàna zany mahatonga antsika miady mafy amin'izao hoe ndao hovany avaozina io code de prévoyance sociale io amin'izao nefa zareo manavaon'izy dia zareo rery ihany ndray mikonikonina azy ao fa tsy sokafana dia efa eto azy zany dia efa napita aminareo amin'ny knapsa sy ny ministeran'ny asa hoe aza konkononina rery ao fa raha ohatran'izao ohatran'ireny zavatra nataonareo teny amin'ny nouveau hôtel reny zany mety tsy hitanareo hoe inona le tena ilain'ny mpiasa dia atsovy zay fa ho avy zay dao ary horaisina ny antso manaraka ary miaraba tompoko miarabe allo eny tompoko ia faly miaraba ny tompoko faly miarabanao président salamantsika ary allo eny tompoko maheno ia afaketsy aminany any fantanina anankiray aloha mapetrako hoe misy lalàna mivoaka be fa tena tsy maintsy manao knapsa ny société anankiray satria zao manko misy société tsy nandohan'ny knapsa mihitsy nefa ohatrany na ina tsy maintsy mandoha le manao knapsa le izy dia faharoapolo taona ny sy ny asa tao ivoaka retrety le olona le volany karamanao nefa nangalany zareo tsy akina prévoyance ina nalainy taona ina hoe ohatran'izay ohatrany hoe anomana retrety zay dia tatearina le izy ivoaka retrety le olona dia ohatrany mifangirarira be eo amin'le mpampiasa ka lalàna fe tsy afa misy lalàna fe confirmation na tsy maintsy mandoha an'io raha société anankiray efa mampiasa piasa zay ny anankiray fantanina tsy fantanina tsony fa ty faharo momba le resaka raha raha-pianina ty le resaka hoe afomanga lazera karazany bedibe tsy azo atao ministre ny tourisme namoaka hoe misy didy mangalana amina mafonany fanaovana lazera dia ny tenindray ny préfet de police fa azo atao le lazera fa ary amin'ny faritra hafa ry amin'ny faritra tsy voatory dia inona le tena marina fa misy lalàna zavatra anankiray lalàna anankiroa mifehy azy
ahoana mba hevitra n'le vahiny am'le izy farany momba le resaka intoxication alimentaire voasarasala nationalisé izy io misy daholo ny vazatany fa eto Madagasikara inona ny tena marina mombany io misy velo am'tito satria herinandro de olona mipetraka tao nandeha tongotra izy nakany ravoanky namonjy an'io mbola salama tsara tsy de marary be voaka tao izy maty inona ny tena marina misy antidote feo satria inona le bazina aretina hitsabonan'io aretiny inona le zavatra hifototra hitsabonan'io zany amin'ny alalan'iny satria mofaty daholo le olona raha izao mipisa tsy fantatra tsony inona le fanao ary nisy nantany izay azy tamin'ny radio maly tamin'ny télé maly hoe inona le fanafody menareo an'le marary nay fa matahotra izay lasa tsy natiavy tena tapoka le marary mara zany ny faefatra ile farany iny moa zany hoe tena mitovytsika rehetra tena mitodika aleo tonga de mitodika any amin'ny fanjakana avy hatrany tsika rehetra hoe mba jereo malaky kosa e reny ny tena maika zany zao zay ny tena maika be zao famoahana an'le antidote zay mantsy a tsy amin'ny orery ihany zany fa ny rehetrehtra rehefa mikamy rehetrehtra tokony mba efatra amin'ny roapolo ora de efa mivoaka ny valiny analizy de mitonga hoe tia ny antidote ao anatin'le izy zany resaka mortadelle zao le tranga amin'ny hoe tany Fianaratsoa tany Ambositra tany Dego sy ny Tenego moa zany hoe misy tsy marina fa Tomajanga de le Tomajanga hoe nanaovana prélèvement de tsy fantatra tsony le izy hoe inona valiny le tany hoe tena misy atra nanahirana ve sa hoe orinasa tsy azo tonontonona izy de atao mangingina tsy fantatra tsony le zavatra mitranga zany fa le fantanin'olona voalohany mikasika hoe lalàna ve mamahatra hoe tsy maintsy mandoa roapolo taona mikasika le lazera ozy ireny zany a tsisy ho ana fomba fijerina ihany zay tsy olan'le le mpampiasa azy zany fa olan'le nanome alalana napiditra azy teto Madagasikara any ampiandohana mihitsiny a de tsy vanina zao ny zavatra mahazo miditsy eto Madagasikara fa tsy hoe fa ity ahoana ny fehezanao Madagasikara efa any am'boakely iny saratra be ny teny anao boakely banikely 10 taona aveo oferanao azy mampiasa an'ile sela saratra be fa isika olon-dehibe nanome alalana napiditra an'ireny a zay ny diso mila mandray fanapakevitra tsika momba ny lalàna mikasika ny knaps zay mihitsy ny lalàna de misy zany hoe ny mpiasa am'izao indrindra am'ty lalàna vaovao ny code travail vaovao ty a ny atram'izay aloha de raha vao miasa 10 andro ianao amina orinasa anankiray tsy maintsy ampidirina tsisy idirany hoe temporaire ianao journalier ianao tsisy idirany zany fa vao miasa 10 andro ianao a de tsy maintsy ampidiriny mpampiasa membre ny knaps de am'izao koa le lalàna vaovao koa hoe vao miasa 10 andro ianao de tsy maintsy ampidirina mpikambana am'ireny le hoe hosti amy service médical inter-entreprise reny zay ny lalàna tompoko misy an'izay ny lalàna fa ny mpampiasa ny tsy mampiatra an'le izy a de mazava loatra ny knaps koa moa zany tsy miditra anatin'le fanaraha-maso an'ireny asa nahiteny koa ny knaps ilaza hoe anao ohatran'ny inspecteur de travail hoe tsy manana moyen nefa ianao mijery ny karazana tôbile miraitra indrindra mivoaka avy any amin'ny knaps sao mahita an'iray ihany hoe le mandeha électrique reny tôbile misy soratra knaps eo anatiny eo a misy zany ny vola amin'ny knaps tokony masika mihitsy ny knaps ho amin'ny fanaraha-maso an'ireny a fa tsy ny hoe andaniana vola le amina influenceur masisika kely am'izay mantsy rehefa misy antso vonina ray mandray ay efa misivy ndray ozy izy ny technicien na tsy de misy zavatra tokony arahana to fiara-miasa anaraka kely an'izay